zay ny amin'ny fankalazana ny miakarany Masiny Maria tany an-danitra iny fa ivadika pejy mba afatateraka isika. Feno 70 taona no nazahoan'ny Repoblikan'ny Inde ny fahaleovantenany tamin'ity androany ity. Nakalaza izany ireo teratany indiana miasa somonina eto Madagasikara ka teny ny trano fonenany mahasoven'ity firenena ity no nambaterahana ny fety pirenena. Eo amin'ny fifandraisana ity firenena ity sy ny firenena malagasy kosa dia amafisina eo any ny ambasadorny Inde miasa somonina eto amintsika. 10 Aogositra 1777 10 Aogositra 1914 feno 70 taona nahazoan'ny Repoblikan'ny Inde ny fahaleovantenany. Anisan'ny nankalaza ny teratany indiana eto Madagasikara teny amin'ny trano fonenany mahasovoan'ity firenena ity no nankalazana izany. Ny fa 70 taona ny fahaleovantenany Inde izay nanamafy indray ny fiara-miasany eo amin'ny Madagasikara sy Inde. Ny ambasadorny Inde izay nampafantatra raha fa isy ny sambo indiana ho avy any Antsiranana manomboka ny 20 Aogositra izao. About this Indian ship who's coming to Tego, what's the purpose of this visit First of all, I'd like to thank all the Malagasy friends who have come today to witness our celebrations, and they have become a party to our celebration. It's a very nice thing, and I hope that next year and in the next 26th January and on next 15th August more and more Malagasy people will come. That will increase friendship between the two countries. Now I'd like to announce the visit of the ship that is known as INS Indian Naval Ship Teg. It is coming to Antsiranana on 31st of this month, and it will be leaving on 3rd of September. The main purpose of the visit is in fact friendly visit to meet the Malagasy Navy, to share their expertise, to do some charity work. So it's to know each other. Basically it's a friendly visit. Zany dia makasitraka ireo teratany malagasy tonga teto amin'ity fankalazana ny fête de l'indépendance ny ety androany ary tenaina fa hoe mbola manamafy ny fiaramiasa sy ny fifankatiavana eo malagasy ny indiana izao fankalazana izao ary tenaina fa amin'ny hoavy dia mbola betsaka ireo indiana ireo teratany malagasy izay hoavy anatrika ny fetim-pirenena indiana. Manarak'izay amin'ny 20 Tivonantsy 20 Aogositra ka hatramin'ny 3 Septembre dia isy ny sambo indiana INS avy any Inde ho avy eto Madagasikara ho avy any Tego moa zany raha marimarina kokoa hitsidika any Tego io anamafisana izay fiaramiasa eo amin'ny Inde Madagasikara zay ary anamafisana ihany koa isy ny fizarana traikefa avy amin'ireo tatsambo indiana ho an'ny tatsambo malagasy sy ho an'ny terateny malagasy izay any Antsiranana. Asa sosialy tokoa zany ho ataon'ireo tatsambo indiana ireo izay ho avy any Tego ho an'ireo teratany malagasy any. Mety misy ny fanomezana fanafody ho an'ireo hôpitaly any Tego mety isy ihany koa ny asa sosialy hafa izay anamafisana izay fiaramiasa eo amin'ny indiana sy malagasy. Misokatra misehatra maro ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Inde, ankoatran'ny fitanteran'ny ranomasina matanjaka ihany koa ny fanakalozana ara-barotra. Manampy betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fampianarana, fitsaboana ary ny fambolena ihany koa i Inde.